Ampifaliana indray ny hetsidihany tokantranonao amin'ny alalan'ny fandarana meteo manolotra ny araba tompola sy tompovavy. Efa niena dia niena ny herin'ilay rivo-doza Abela izay hitantsika ato amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana amin'izao fotoana izao. Na izany aza nefa ny andian-drahona miaraka aminy dia mbola miantraika amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny. Noho izany ny mponina amin'izany faritra izany dia mila mitandrina amin'ny habetsaky ny rotsakorana. Ny avy onja ihany koa ny amin'ny morontsiraka avaratra Madagasikara ray manontolo iny avaratra atsinanana raha marimarina kokoa dia mahatratra amin'ny 4 metatra. Noho izany dia mila mitandrina ihany koa ny tatsambo sy ny mpanjonan-dranomasina. Ny nandrafitra ny toetrandro ny amin'ny faritra sisa dia ny alina malefaka. Toy izao manaraka izao ary ny toetrandro ny tombatombanana ho amin'ny rapitsy faha 1 ny volana Jolay 2024 sy 2025. Hanorana matevina ny tapany avaratry Madagasikara ray manontolo fa ny amin'ny tendrony avaratra iny no anjombona ary mety arahana rivotra izany. Ifandimy ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa fa aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina ny amin'ny ray apahatelo atsimon'ny Madagasikara. Ho amin'ny rapitsy tolakandro dia hibalika ny masoandro na ifandimby amin'ny rahona izany saika manerana ny nosy afa-tsy ny faritra avaratra atsinanan'iny no hanorana malefaka miatoato. Mikasika ny maripana voatombatomana ho amin'ny rapitso indray dia ny amin'ny faritry ny afovoantany no somary misy fidiana kely 7 hatramin'ny 12 degré celsius izany. Ny amin'ny morontsiraka kosa manodidina ny 14 hatramin'ny 12 degré celsius. Izy fiakarany ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rapitso tolakandro izany hoe somary hafapana ny andro. Ny aty amin'ny afovoantany izao dia 12 hatramin'ny 14 degré celsius fa ny amin'ny faritry ny morontsiraka kosa arak'izao tarehimarika hitantsika amin'ny sary izao dia manodidina 17 hatramin'ny 20 degré celsius. Raha ivoaka ivelan'ny nosy indray ianao andro tanàn-dehibe vitsivitsy dia tsara ho fantatra ihany ireto manaraka ireto. Hibalika be masoandro amin'ny rapitso any Paris sy Johannesburg ary Nairobi ihany. Ho tsara kosa ny andro any amin'ny faritry Milan sy Bangkok. Ho andreo nosy rahavavy manodidina indray dia hanorana tandrifin-drahona ao amin'ny rapitso faritry La Réunion sy Maurice fa ho tsara ny andro any Seychelles sy Comorandy. Dia izay indray tompoko lahy sy tompovavy no azonao roso antsika ho amin'ity alina ity. Mamy fotoananao ny tenako amin'ny rapitso. Veloma tompoko.